tolotra ny manahoana tompo lasy tompo vavy ahitana andian-draona matevina ato amin'ny faritra avaratry ny lakandran'ny Mozambika ato izay vinavinaina hidina mianatsimo vokatr'izay dia hisitraka ka oram-baratra ny tapany atsimon'ny Madagasikara amin'ny fiafaran'ny herinandro. Dia izay no mahakasika ny fato izao amin'ny antsipiriany amin'ny toetry ny andro no vinavinainy Meteo Madagasikara manao ho amin'ny rapitso ho amin'ny maraina dia anorana tandrimin-drahona na aty amin'ny faritra Diana Nosy sy Sambrano ary ny faritra Atsimo Atsinanana. Anorana tandrimin-drahona mety araha-kotroka kosa ny morontsiraky melaky andrahoana ny andro ny faritra Sava ny faritany Tomasina Vadivavy Finany ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany Ray Manontolo iny mahazo faritra Menabe sy Melaky ary fandiminy rahona sy masoandrony amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro arak'izao hitantsika amin'ny sary zao dia saika hilatsaka ny oram-baratra manerana ny Madagasikara fa tsy ny aty amin'ny faritra atsimo aty no andrahoana ny andro somary sy fidinan kely ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso tontolon'ny andro ho amin'ny maraina zao ny ambany indrindra dia 40 degré celsius ho anareo any Vakina Karatrany ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia ho anareo any Antalahany indray 20 degré celsius ny faritry ny Avoatany manodidina ny 40 hatramin'ny 17 degré celsius ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana moa dia anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius eo. Raha evoaka ivelan'ny Gasikara ianao dia hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso faritry Bangkok any hifandimby amin'ny rahona kosa izany any Milan, Nairobi, La Réunion, Comores sy Seychelles anorana malefaka amin'ny faritry Paris ho araha-kotroka izany ny faritry Maurice. Dia izay no meteo antsika ho amin'ity alina ity manasanao hatrany hitsidika ny page Facebook ny Meteo Madagasikara raha mila fanazavana fanampiny ary manome fotoananao amin'ny manaraka veloma tompoko.